Siatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Tsarovo ry tompo ny fanekena nataonao ary tsinjovo mandrakizay ny eniro mahantra anao. Mitsangana ianao ry tompo, ombao ny adinao ary azadigno ny fiantsiny roa mila ady aminao. Salamo fa 3:70. Isoragna tranatrana tsika magnaraka anety onjapeo mamitsika ity tonga amin'ny fotoagna ny fandaharagna torteny sy fampianaragna iaragna amin'ny archevêque ray aman-dreny atsika ka magnasatsika ry tsy saraka androso tapaka ny alavan'onjapeo mamitsika ary. Arabegna antsika jiaby tratran'ity alahady fa 7 tsotra mandavantaogno agnatin'ny taogno liturjika A, alahady izay andalignantsika finoagna amin'ny alalan'ity lohahevitry amaizan'ny eglizy atsika mampatoky ny magnatogno an Jesosy mpamonjy. Entan'ny eglizy, asain'ny eglizy atsika tsy saraka say agnatogno izy Jesosy, fa izy no lalagna, izy no fiainagna, izy no famarinagna, izy no mpamonjy atsika amin'ny sarotro amin'ny gejany fahotagna. Tebiteby isan-karazany no mameno ny foa mampagnaintsika amin'izao valagnaretigny coronavirus izao. Ka saiary magnatogno izy fiainagna, izy mpamonjy de Jesosy Kristy tompontsika izay. Ndo areo regnatsika ny tenin'Andriamanitra telo aroson'ny eglizy ho antsika amin'ity alahady ity, arahy ny fampianaragna sy tortenina archevêque Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Boky voalohan'ny mpanjaka. Tamin'izany andro zany, no ny tonga tany Horeba tendrombohitr'Andriamanitra i Elia, dia niditra tao anaty zohy, ary nandro tao. Ary indro tonga taminy ny tenin'ny tompo nanao hoe, mivoaha ianao, ka mitsangana eo an-tendrombohitra, eo anatrehan'ny tompo, fa indro handalo ny tompo. Dia nisy rivotra be sady mahery, nampitsefatsefaka ny tendrombohitra, sy nanorotoro ny vatolampy teo alohan'ny tompo, nefa tsy tao amin'ny rivotra ny tompo. Nagnaраkaraka ny rivotra, nisy horohoron-tany, nefa tsy tao amin'ny horohoron-tany ny tompo. Nanaraka ny horohoron-tany dia nisy afo koa, nefa tsy tao amin'ny afo ny tompo. Ary nagnaраkaraka ny afo, nisy fizozozo malefaka sy malemy. Ka raha nandre izany Elia, nosaronany ny kapotiny ny tareny, ka dia nivoaka izy,
ary nijanona teo ambavan'ny zohy. Izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra. Izao nafantarantike ny tena fitiavana, izao nafantarantike ny tena fitiavana, i Jesu tompo napony ainy anavitra tika, i Jesu tompo. Timbiro le tompo hitanao, ivamo hitako bare amtiro, esuri ni helo kire ulma besaruni ni mutami. Yanawa satesi ni tunyamnai, nikuna upini chare akusai, yanau tumbauti kaye tumbauti saya demanta. Tunenya besera narasi jakau, utesi kamada kisada yanau, Udini jalaba madita ni pauna reheti panaraka. Niyang melu-melu na nagbayanau, masaki tukoy habang nau, yanaw tarapumis e umaw bunjiri tumpademanta. Patigo tukuni adayas tumbu, nirarik yadana na waniratiani, Nirari kendana na wanyire ulu megandang tabani. Angkati sabina sekupuni puji, unena nilasa nitiam jika, Koinu yana tukuni dapunsiri pamarinana. Isaw na pataratika ni tena fitiavana, isaw na pataratika ni tena fitiavana, Jesu tumpo napuni ainy anavitra tika, Jesu tumpo. Taratasiny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina havana, milazany marina ao amin'ny Kristy aho ka tsy mandainga, ary ny fanahy masina sy ny hitsim-poko no vavolombeloko, fa malahelo mafy aho ory lalandava ny foko, satria saiky niriko aza ny voahozina ho lavitra ny Kristy ny tenako, amonjeko ny ray finoana amiko, izay havako araka ny nofo, dia ireo Israelita, izay manana ny fananganan-janaka sy ny voninahitra, sy ny fanekena, sy ny lalàna, sy ny fomba mpivavahana, ary ny fampanantenana. Azo koa ny patriarka, sady avy aminy araka ny nofo i Kristy, izay ambony ny zavatra rehetra. Andriamanitra isaorana mandrakizay. Amen. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Evanjely masina nosoratan'ny Masinda Matio ao amin'ny toko 5:10. Tamin'izegny andra zegny, rehefa avy namahagna ny olo i Jesoa ka nahavoky azy, dia nandidy ny mpianany hiakatra ny trambokely sy hita hialoha azy ambara-pandravany ny vahoaka. Ary rehefa nampiravany vahoaka izy, dia niakatra tany an-tendrombohitra mba hivavaka manokana. Ka no nialigny ny andro, dia izy rero no teo. Tamin'izay, ny sambokely dia nailangilany onjan-drano tegna fovoan'ny ranomasiny, fa nanoa rivotra. Ary tamin'ny fiambenagna fahaefatra tamin'ny aligny, dia nandeha tegna ambonin'ny rano Jesoa, ka nankeo amin'izy ireo. Fa noho nahita azy nandeha tegna ambonin'ny rano izy ireo,
dia natahotra ka nagnano hoe matoatoa io sady niantsoantso izy noho ny taony. Niaraka tamin'izay dia niteny taminy Jesosy nanao hoe matokia fa izaho ihany ka aza matahotra. Namaly Pierre nanao hoe raha ianao ary Tompo asevo mankeny aminao eny ambony rano aho. Hoy izy hoe avia. Dia nidiny avy eny antsambo i Pierre ka nandeha teny ambony rano hoeny amin'ny Jesosy. Ka anjo no nitany fa nahery ny rivotro dia natahotra izy ary no nanomboko nilentika izy dia niantso mafy hoe Tompo ô, vonjeo aho. Niaraka tamin'izay dia nanindritra ny tanany Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe ry kely finoana, nahoana no nisalasala ianao? Ary rehefa niakatra teo antsambo izy ireo dia nitsahatra ny rivotro. Tamin'izay ry zareo teo antsambo kely dia nanatogno azy sy nitsoaka azy nanao hoe tegna zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Masina ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, taminaka misy lasa teo dia nankalaza an Jesosy niova-tare teo tendrombohitra isika, ary izay ihany koa no mampiditra antsika amin'izao fanjavany pretra sika eto amin'ny dioseze moasa seratotaly moa no iansosika azy, ary dia mifarana amin'ny la retraite ary mifarana amin'ny fanamasinana no fankalazantsika marina miatrika an'izao fotoan-sarotra izao sika, ka maniry atsika mba ho tahaka ny fitrohofany Jesosy tamin'ireo mpianatra tany an-tendrombohitra izao fanjavany pretra sika izao, ka tahaka an'izay tokoa dia mba hiakatra bebe koa ny fiainan'izy ireo ary hivavaka izy ireo ka hitrotra tokoa amin'ny Jesosy ka hiova marina ka afaka ampiova sika rehetrarehetra, ka izay indrindra no anaovasika vavaka totoavo mba hananasika pretra masina sy maro, ary raha mahasikaritra tsara sika amin'io vavaka fataosika io dia tsy hoe pretra maro no voalohany fa pretra masina, zany hoe pretra mitrotra amin'ny Jesosy, miatrika ny fiainana ary dia ampino Jesosy mba ampiova ny manodidina, ka engany tahaka ny nankahirezany Jesosy an'ireo mpianatra hiatrika ny fiainana, hiatrika ny fizaliana, hiatrika ny fahafatesany no ankahireziny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanahy masina, ary noho ny mivavaka totoafo ataosika ho an'ireo pretra sika, satria fantatra sika, milaza miara-mahita sika fa tena miatrika ady mafy tokoa isika hatramin'izao, ka mila mpitarika, mila ny leader anampy asika, mila mpanampy asika, mila ny herin'ny fanahy masina, mpanavao, mpanamasina, mpankahery ireo pretra sika mba ahafahasika miatrika an'izao fiaina sarotra zao, ka engany mba ho senakla tokoa izao fotoana ifampitrahofany pretra izao, ka imasin'ny Maria lay nankahery mandrakariva ny Eglizy ho eo anivin'izy ireo, ka ikolokolo reny ny pretra izy ka hanampy ny pretra mandrakariva. Mila fiavozana tokoa isika menakavy, ka engany ny fiavozana hoentiny pretra anampy isika fianakaviana Eglizy kely mba hiavao, ary tadio fa nakinina amintsika fianakaviana Eglizy kely ny mivavaka an'ireo pretra, araka nilazaisika hoe asika no parrain spirituel, fianakaviana tsirairay ho marenina zany spirituel an'ireo pretra, arak'izay safiditsika ho mpiantoka ara-panahy isika, ka izao indrindra no anaovasika totoavo
ho an'ireo pretratsika mba hahatonga sika tokoa ho eglizy kely fianakaviana misy an'Andriamanitra ka hoe ho ve missionnaire tokoa isika, ho vita batemy, ho tabernakla velona ka zary génération mpanorona fa sy mpandrava hitaka nyity korontana virus ity. Matetika aho no mamerimberina fa raha mitrotra marina amin'i Jesosy, mifanozo marina amin'i Jesosy, miona marina amin'i Jesosy sika dia miova isika ary afaka mampiova ny hafa. Mbola izany ihany koa ny foto-kevitra amin'izao alahady 7 mandavataona izao. Hitasika ao amin'ny evanjely i Piera nahita an'i Jesosy nandeha teo ambonin'ny rano ka nanatona an'i Jesosy, natoko tena nefa indrisy i Piera ka nilentika. Tantara-piainantsika tsirairay io raha mba misy zavatra mba vitasika dia mieritreritra isika mahavita tena samy rehery ka izay indrindra amintsika miatrika an'izao fiainana mafy ateraka nyity korontana virus ity dia aoka isika asapa fa eo anivosika mandrakariva i Jesosy ary miara-dalana amintsika izy. Asika indraindray no mevy tena mavita tena samy rehery hoe aho ka oka isika sy ho varimbariana fa miarabelona amintsika tokoa i Jesosy ka izy no nanarina ny Piera ary izy ihany koa no manarina asika na dia lavo matetika azy izy tadiditsika rehefa manao ny lalany azo sy zaliana isika lay vavaka ataosika hoe ny lavo ianao Jesosy mba hampianatra anay hiarina. Dia izay tokoa i Jesosy tamin'ny Piera nanarina any Piera i Jesosy ary tamin'izay indrindra no nilazany tamin'ny Piera hoe aza matahotra, aza mavozo, manatona eto akaikiko ianao na eo aza nozan-dranomasina dia ho tony izany ranomasina izany. Ka afaka ny roso i Piera nanatona an'i Jesosy ka isika koa aoka anatona an'i Jesosy amin'izao samboaravoarany fiainantsika izao. Mampatsiaro ny teny nataon'ny Papa tamin'izay fotoana izay tamin'ny volana Marsa ka atao anatin'ity korontana virus ity indrindra ka nandraisany ny evanjely mikasika an'ireo mpianatra namakivaky ny ranomasina ny samboaravoara ka navozo izy ireo natahotra nahita an'i Jesosy natory ka hoy ny Papa nanao ny fampianarana mikasika an'izay sy Jesosy no matory fa isika ny finosika no matory ka foazo ny finosika ka izay indrindra koa ry kristianina havana aoka ho foazosika ny finosika ary dia izay no ambaran'i Jesosy tamin'ny Piera, ry Piera kely finoana. Ary tamin'izay indrindra i Piera no nanao ny fanekempinoana kely finoana aho ka ampeo ny finoko tena tsy mendrika anatiny nanao akory ary ianao ny zanak'Andriamanitra nanao ny fanekempinoana i Piera koka koa ary isika ry kristianina havana atoky an'Andriamanitra ka avozy ny finosika eo anatrehan'izao zava-misy izao tadidisika mba ny fampianarana tamin'ny alakamisy teo ka nanaovasika famakafakana momba ny fankalazana ny Jesosy niova tare ka izay indrindra aoka ao amafisitsika ny finosika iaino ny tenin'Andriamanitrasika niova i Piera satria ny fanozo tamin'i Jesosy nitrotra tamin'i Jesosy ary sy tamin'io ihany fa tadiditsika ihany koa ny tantaran'i Piera rehefa izy nanday intelo ka nalahelo mafy ka ny fona dia niova koa i Piera ka nanova an'i Jesosy hoe moa vety ahy ianao intelo ka izay koa raha manenina sara ny eloka vita sikisika raha mitrotra marina amin'i Jesosy dia miova isika nafantatra ny toetran'izy teto ary
izay koa ny zava-dehibe fampianarany lehibe amin'izao lahady 7 zao aoka isika ahafantatra n'ireo fahalemensika ka apetrasika eo ampelantanan'Andriamanitra. Izay no natonga ny Masinday Paoly nylaza rehefa nivavaka izy nivavaka noho ireo fahalemeny dia hoy Jesosy ampy anao ny fahasoavako. Ka izay indrindra aoka isika ahafantatra ny fahalemensika ka Andriamanitra anova sika ary rehefa miova isika dia afaka mampiova ny manodidina sika. Fampanarana lehibe ho ansika ary izao asehony evanjely amin'izao lahady 7 izao fa indrindra isika miatrika amin'ity korontana virus ity ary indrindra isika rehetra sy maintsy miaraka amin'ny Jesosy isika manaiky itafy azy ary anahaka azy vao afaka mitarika ny vahoaka hitrotra amin'ny Jesosy amin'ny alalan'ny fitoriana ny vaovao mafaly sy amin'ny alalan'ny fankalazana ny sakramenta araka ny vavaka ataosika momba ny vocation momba ny fiantsoan'Andriamanitra amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy tokoa no afahasika mitarika ny olona oeove araka ny mivavaka famaranana ny Eukaristia ataosika. Raha mihevitra mahavita tena isika mihevitra manana angovo ilaina dia fataro fa lavo lentika revo anatin'ny rano na ny godra ny fiainana izay mitady handrendrika sika ty sy lavitra sika i Jesosy ary sy sanatria matotoy izy araka ny voalaza n'ireo mpianany sia izany sy matotoy Jesosy fa olona velona ary zay ny finosika mifototra amin'ny fifandraisana amin'ny Jesosy velona. Olona velona no araisika fa sy hoe firehekevitra sy hoe boky na zavatra ohatran'izany fa miombina amin'ny Jesosy sika miaraka amin'ny Jesosy sika amin'izao fiainana izay mety misamboaravoara hoentin'izao korontana virus zao. Mianso asika aza i Kristy tahaka ny nataony tamin'ny Piera avia mianso asika izy ka anjarasika no mamaly manantona azy ary zao indrindra ny fotoana tsara anatona sika azy ampanetretena ka izy anavitra sika amin'izao arety mandoza izay tady anapotika sika zao ady sady dia ny fiainansika ady amin'ny raso isika ary nefa andresika na dia mitady andrendrika sika aza ty rasy ty ary dia makany amin'ny Jesosy ary raha miona amin'ny Jesosy sika dia miova ho sara ny fiainansika. Aoka araky ny fampianarana amin'izao lahady 7 izao ary hifototra amin'ny Jesosy isika hivahatra amin'ny Jesosy fa raha izay ny fiainansika dia miova ho sara izay fiainansika izay. Ka ry kristianina ava malala fantaro ary fa arakaraky ny fifikirasika amin'ny Jesosy no mampiova n'izay fiainansika izay ka ahafahasika mampiova ny manodidina ansika arakaraky ny fiombonansika amin'ny Jesosy vokatry ny fionansika aminy no ahafahasika mitondra ny famonjena eo amin'ny mpiarabelona ansika ka hahatonga asika ho ve missionnaire marina ka aza osika aina sy hery vaovao aza mieritreritra isika ary fa noho ny saim-pantasika na noho ny angovosika na noho ny talentasika no ahafahasika mamonjy ny hafa. Ilaina ireny zavatra rehetra ireny ary tena ilaina tokoa na dia ao anatin'ny fahasamihafana azy ary oka sanatria sy ireny no ho zary fifanoherana ka mahatonga etraketraka sy herisetra eo anivon'ny fiainansika. Ilaina ireny fa sy ireny anefa no ahafahasika ampiova ny fiainana fa ny fiombona sika amin'Andriamanitra izany hoe raha manatanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika araky ny fampianarany
mipapa amintsika matetika marina mety mila ny vola ary mety vola be aza fa sy ireo no mitondra haina, sy ireo no mitondra fandrosoana marina mifototra amin'ny fivelarany ny mahaolona sy ny mahaolona manontolo. Loharano sy ny fototra dia Andriamanitra ireny ihany. Mila an Jesosy ary sika raha te hahazo ny fandresena ary raha te ho tafita amin'ny fiainana, raha sy zany rendrika isika araky ny hitasika amin'ny tantarany Pera teo. Mila an Jesosy isika ary araky ny voalazan'ny Papa Masonda Joany Paoly faharoa, raha misy fandresena dia andalo amin'ny Masony Maria izy ka okarisika atoky an'ilay reny ny pretra, reny sika menakavy ka oka i Masony Maria no ifikirasika ihany koa, reny izy ka sy andao asika. Ampianarin'ny Masonday Paoly ansika ihany koa amin'ny vakiteny faharoa fa raha ny sitrako dia oka izao no voahozina mba voavozony taranako. Inona ny tiany Masonda Paoly ambara amin'izay? Ny tiany ambara dia ny fiainany manontolo no tiany atolony ho an'ireo taranaka. Izay ihany koa ny fampianarana lehibe amin'izao alahady 7-20 izao. Oka anana fahafoizana isika ary te fantatra sika fa rehefa niova i Piera dia navoy ny ainy ary dia navoy ny rany aza toraka izany koa i Masonda Paoly, satria mila vavolombelona izao andro izao, vava velona fa sy resaka velona fotsiny fa vavan'olona velona tahaka izany i Ary Victoire Rasomanarivo izay ho ankalazaisika sy ho ela ny fetiny. Toraka izany koa i Lucien Botovasoa aokary anampy asika ahandray ny fotom-pampianarana amin'izao lahady 7-20 mandavataona izao ny tantaran'i Elia ao amin'ny vakiteny voalohany, izay ny hevitra ahitan'Andriamanitra ao anatina zavatra mampitolagaga, anatin'ny rivo-doza, anatin'ny afo avy amin'ny kotrokotroka maro isan-karazany. Sy izay anefa Andriamanitra sy herisetra Andriamanitra fa mitsoka mangina izy ary eo ny fiainantsika sy anatin'ny orotorotany na rivotra na fisehoana fa anatin'ny tsioka mangina Andriamanitra ka okary atoky an'Andriamanitra isika sy Andriamanitra lavitra ho isika ny Andriamanitra isika fa Andriamanitra miarabelona amintsika sy amin'ny alalan'ny herisetra na etraketraka na famoretana na fanapotena no aza ho sika ny fiadanana fa amin'ny alalan'ny ny fionana amin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny famindrapo sy ny famelan-keloka hoy ny Papa François no ahafahasika ampanjaka ny tena fiadanana sy ny fandriampahalemana ka okary ho tahaka izay voalaza ao amin'ny vakiteny voalohany vondrenesika teo no hitadiavasika an'Andriamanitra, zany hoe amin'ny alalan'ny vavaka araky ny lazaisika tamin'ny alahady lasa teo miakatra any an-tendrombohitra ao anatin'ny fahanginana ary dia amin'ny alalan'ny fianona ny tenin'Andriamanitra ary dia izay niresika amin'ireo pretrasika amin'izao fanjava sacerdotaly izao ka hitrotra tokoa amin'Andriamanitra tahaka ny Elizy amin'ny alalan'ny vavaka ka raha miova dia afaka ampiova ny hafa. Ry Jesosy zokonay io mazava fa tianao tokoa izahay, fantatrao ny fiainana Israiray avy, fantatrao ny fahalemenay ary dia ao anatin'izay no iansoanao anay tahaka ny Piera amakivaky ny rano masina izay misamboaravoara ka na dia mahery aza ny afisiko ity korontana virus ity dia matoky izahay fa hitantana ianao ka ho toditra mantsara amin'ny seranana izay hitondranao anay dia sinona fa ny seranany fiadanana ao aminao ka raha miova izahay na dia eo aza ny zavatra manahira dia afaka ampiova ka ho tafita soamantsara ka amin'izay hitoetra eo anivonay tokoa ny fiadananao ka ahatonga anay
hoe ovy missionnaire tabernacle velona eo anivon'ny fiarahamonina ao tanteraka izany minaran'iray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny ainy olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.